was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. My son, fini de notre Dieu qui un jour me sauvait. Oh, oh, j'étais perdu, errant de lieu en lieu, lorsqu'il m'a retrouvé. Araka ny anampahafantarinay moa zany dia zareo namoaka ny album atao hoe Héritage izay ao amin'ny efa volume telo zao navoaka ny zareo. Io album Héritage io dia misy andreo hira izay efa hira ara-pilazantsara efa taloha notsongaina izay natao tamina fomba fandrindrana vaovao galona akoustika moa zany no tena nanaovany zareo anazy. Tsy haiko moa hoe gadona zany akoustika zany sa inona fa akoustika zany tena ahafantarany olona anazy. Dia tsy vaovao amin'ny olona intsony zany ny ankamaroany ny hira ao anaty io satria efa nampahafantarinay tamin'ny ianao-monjery. Ankoatran'izay koa tsy vaovao satria misy hira efa fantatritsika amin'ny teny malagasy. Ny tenim-pirenena iranazy mety miova fa ny feony tsy vaovaontsika intsony ohatra hoe mamin'ny fokory Jesao efa nirainy zareo efa elaela izy izay fantatritsika ihany. Izay angamba ny tena hoe teboka lehibe tsara ampahafantarina mikasika ny hetsika ataonay. Efa mpanakanto fanta-daza eran-tany mihitsy ve izy ireo zany dia mpanakanto efa ela nirana tamin'ny sehatra ara-pilazantsara amin'ny tany miteny frantsay. Araka teneniko teo moa avy any Canada izy ny groupe misy anazy mety fantatry ny kristiana angambany Expression de Louange niaraka ihany koa ny ray amin'izareo tamin'ny Magui Blanchard taty Madagasikara sady miara-mitendry no miara-mihira zany. Zany hoe tsy vaovao amin'ireo tany miteny frantsay zareo eto Madagasikara izy izay no nitondrany anazy teto. Mino izay fa mora kokoa ny malagasy ny andrena mozika hoentina.